miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Andao hivavaka ho an'ireo olona manana havana na namana matin'ny coronavirus. Izay indray ry havana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Amin'ity an'ity ry havana dia terem-panahy ary manasa anao mba hiaraka hivavaka ho an'ireo olona izay voalazako teo satria tsy moramora izany hoe mamoy havana amin'ny fahafatesana izany. Kanefa dia vao mainka mitombo ny fahoriana noho ity valana retina ity satria fantatsika tsara fa indraindray ao anatin'ny 420 ora fotsiny dia efa amoizana aina. Ary tena hoe tsy alana nenina akory. Na misy aza ny vola am-pelantanana dia tena hoe tsy misy azo atao. Miraviravy tanana ny fanafody raha teo koa moa tsy mbola hita. Dia tahaka izany koa indraindray ny fahatezerana sy ny fahasosorana ao anatin'ilay fitsabonany amin'ny hoe tsy misy ny fanafody ohatran'izao ny ary amin'ny hopitaly sy ny ohatran'izany dia izany rehetrarehetra izany mivesatra ao anatin'ilay izy daholo. Ankoatran'izany moa rehefa maty ilay olona dia tsy misy mpandevona, tsy azo endrasana, tsisy ninina azo atao na dia mitondra makany am-piangonana aza, tsisy mpamangy ary na dia ny fampam-pivavahana aza dia ohatra ny zavatra ataotao njoronjorony eny fotsiny. Ary dia tahaka izany koa tsy afaka miditra pasan-drazana. Izany rehetrarehetra izany amintsika malagasy mahavesatra be daholo izany. Ary rehefa avy eo ianao rehefa vita ilay fandevenana dia ny olona tsisy afaka hoe hanantonantona anao satria matahotra ny olona. Dia eo anatin'izay koa izany mahatsiaro hoe irery. Ary tena be dia be ny olona miatrika an'izany. Fa ankoatran'izany dia misy ny olona sasany tsy hoe olona ray ihany no maty. Fa mety hoe maty ny mamany, maty ny zokiny, maty ny koa ny ohatrao ary izy koa raha mety hoe marary. Dia asa raha azony saintsika eritreretina amin'izany ny fahoriana izay ateraka ity hoe manana havana ianao na namana akaiky ianao matin'ny coronavirus. Tsy azonao endrasana, tsy azo ataona inona na inona fa tonga dia ny androtriny ihany dia tsy maintsy alevina. Ary ao anatin'izany mihitsy ravana ny mahatonga manokana terem-panahy ary hivavaka ho an'ireny olona ireny satria tena misy ny olona mamoy fo vokatr'izay zavatra izay. Tena misy ny mamoy fo ary ohatrany mahita hoe tsy manana goût amin'ilay fiainana intsony ary mety hanometsinaan'Andriamanitra mihitsy koa aza. Ary izay koa ny zavatra voalohany indrindra izay tiako ho tenenina ho an'ireny olona ireny raha manaraka ity vidéo ity izy dia izao hoe raha maty ny havanao dia tsy midika akory izany hoe tsy namaly vavaka anareo Andriamanitra. Ary tsy midika koa izany hoe tsy manasitrana Andriamanitra na hoe resin'ilay coronavirus fa izany ny finoana. Tsy izany mihitsy satria Andriamanitra ry havana dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy. Ary na dia tsy mahazo valim-bavaka aza isika amin'ny zavatra izay angatahantsika dia mipetraka foana ny maha-Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra azy. Ary izany zavatra ny mila amboarina anatin'ny fomba fisainantsika. Fa indraindray manko na izaho zao aza ohatra hoe misy zavatra angatahako amin'Andriamanitra, tiako hoe amalian'Andriamanitra vavaka kanefa tsy mivalina izy dia lasa ohatrany hoe tsy te hiresaka an'iny, tsy te hitory an'iny, tsy te hanazava mahakasika an'iny mihitsy fa tsy tokony ho izay mihitsiny. Fa mety ilay zavatra nangatahanao no mbola tsy omen'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mitoetra foana hoe mpamaly vavaka. Andriamanitra dia mitoetra foana hoe mpanasitrana, mpanafaka, mpamonjy. Na dia mbola tsy azonao ara ny zavatra izay angatahanao ary na dia ao anatin'ny fahoriana dia afaka hiteny an'izany foana tsika hoe Andriamanitra dia mpanasitrana na dia tsy nisitranony aza ny havantsika satria mpanasitrana izy. Ary manana ny hevitra iverana antsika izy. Tadidio tsara izay tenin'Andriamanitra izay ampahirezana antsika ny amin'ny hoe izao malina ny hevitra iverako anareo Jehovah dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fantatr'Andriamanitra ny ataony ary matoa tanteraka izay dia manana ny programany amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra. Izy irery ihany no mahalala ny zavatra rehetra fa ny anjarantsika dia ny mahatoky azy fotsiny. Ary ho antsika rehetra izay mety hoe tsy voakasika izany dia asaiko kosa ianao andaontsika hiaraka hivavaka. Ampaherireny olona ireny satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Izay atoko 5:7 andininy 7:4 amin'ny hoe ampaherezonareo izy ny tanana miraviravy. Atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka-po hoe mahereza. Ary mila maneho fiaraha-mioritsika. Mila maneho fiaraha-mioritsika na dia tsy vitanao aza ny hoe andeha hoany ianao sy ny ohatran'izany. Azonao atao aloha no mitelefona reny olona reny. Fa azo atao koa ny hoe raha tena tia azy ianao andaontsika hivavaka ho an'ireny olona reny mba ampaherezan'ny tompo azy, anamaivana ny fahoriana ao anatiny, anana ny fanantenana. Satria izany koa ny maha-kristianina antsika. Ny antsika ny fahafatesana dia lalàna iampitany io. Ary be dia be ny vidéo efa nitresahako an'izany ato amin'ity pejy ity ka dia mino tsika fa
raha kristianina ny havanao na rary tamin'ny coronavirus io dia inotsika fa nanana fotoana izy na dia vetivety ihany aza naharariany tsy maintsy hoe niantsony an'Andriamanitra ary zay ny fanantenantsika hoe na afaka niantso an'Andriamanitra izy ka le jolato ambony azo fijaliana rany hoe fehezanteny tokana fotsiny ihany nataony dia efa ampy namonjena ny fanahany dia minotsika ravana fa reny avantsika rehetrarehetra ireny dia mbola hoavy ny fotoana izay eo anantsika amin'izy ireny indray any aorinany ary zay le fitsanganany tena maty sy fiainana ao amin'Andriamanitra zay no fanantenantsika andehantsika ravana hivavaka satria fantatsika fa ny vavaka no manova zavatra ary ny vavaka dia tena Andriamanitra mpiainy vavaka ka afaka izy ny ampahery sy ampitombo ny finoana ny fahatokiana ao anatin'ireny avantsika sy namantsika ireny raha mivavaka ho azy ireny isika andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra tsy takatry ny sainay tokoa ny fitondranao kanefa dia zinona moa zahay no iteny manoloana izany fitondranao zany. Andriamanitra endry ianao ary fantatrao izay ataonao. Ampanekeo ny fitondranao izay Andriamanitra, ampanekeo ny sitraponao ary na iza mpanomponao ny dona mpahoriana manana havana na namana akaiky ny fo lasa tamin'izao valana retina coronavirus izao dia angatahanay ianao Andriamanitra hitsidika azy ireny, amangy azy ireny, hikasika azy ireny, ampitraka azy ireny, ampahery azy ireny amin'ny alalan'ny teninao fa ianao dia Andriamanitra tsy hamelanay okamboty. Ianao dia Andriamanitra momba anay sy miaraka aminay mandrakariva ary izay rehetrarehetra sitraka ao eo amin'ny fiainanay dia ataonao zany. Ataovy mahay manaiky tahaka ny Job izahay fa tsy nisoihany tokoa no azonay avy aminao fa na dia izay heverinay ho ratsy aza kanefa zany rehetrarehetra zany dia inonay sy antenainay fa ataonao miara-miasa ahasoa izay tianao ka na dia tsy takatray anio aza ny antony fahoriana sy ny zavatra samihafa izay aseho anao dia mangataka izay Andriamanitra ampioreny ny finoany ireny mpanomponao samihafa ireny ka tsy hahatonga azy ireo hiala aminao sanatria izao fahoriana izao fa ho tanterahanao ny teninao hoe matoky zahay fanafahafatesana na loza na inona dia tsisy ampialanay amin'ny fitiavana anao Jesosy Kristy tompo izany. Ary dia mangataka izahay ianao no ameny ny banga rehetra mety misy ny fatahorana sy ny eritreritra maro isan-karazany izay mandeny amin'ny hoavy sy ny zavatra izay iseho fa ianao dia Andriamanitra ny fampiononana, ianao dia Andriamanitra ny hoavy rehetra ary mahalala ny zavatra rehetrarehetra izay mahasoa anay amin'ny hoavy koa dia ny angatahanay Andriamanitra feno ny banga rehetra omeo izay rehetra ilain'ny mpanomponao ary angatahanay tompo mba tsy ho sanatria anotika na animba ny fiainan'izy ireo izany fahafatesana zany fa ianao kosa no hitsinjo azy ireo ka anome azy fiainana tsara lavitra mihoatra noho izay fananana ny teo aloha miaraka aminao ary dia apetraka feno ampelantananao. Misy ny mamoy fo amin'izao fotoana izao, misy ny tena maratra ary mbola misy aza angambany mbola ao anatin'ny olana samihafa koa fanampiny zany fahoriana sy fahafatesana zany fa ny angatahany aminao ianao mahita reny olona reny vanio ny tsiraray avy ka sio ny fon'izy ireo ampaherezy tompo ireo namanay mpianakavy ny finoana aminay na aiza manaraka izao vavaka izao dia aoka ny fanainao masina no ampitraka azy ireny ka ampibanjana azy ireny ilay hoavy vaovao miaraka aminao Andriamanitra iray indray ary dia matoky izay mananteny izay fa Andriamanitra mpamaly vavaka ianao ka ampahery ireny mpanomponao ireny amin'ny alalan'izao vavaka izao dia angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia mahery zariavana man'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen. Saluchaza Jesosy vetsiai arukusimanaku sadi tukiku na isese wanulu akwazamu semeti ufakampanai mampandesi ayajani Yesus
misy anjarako izy izy no namonjy ahy ka nanafaka ary tioam-bola miaro tsy nitantana na ety antany nany andanitrany tsisy riko tahaka azy fa tolampisy